satria mety eto amin'ny fanatriany indray androany dia mangatahanazy mihitsy ianao mba hiteny aminao ndraiky izy niany hoe aokanao Jesosy mba hiteny aminahy niany hoe mba tsy halamena amin'ity fotoana ity za fandray zavatra avy aminy asan-dato arany vavakao amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitro mankasitraka anao zegny amin'ny fitiavanao hoe saotra Jesosy ny amin'ny fahatsaranao saotra ny amin'ny tontolon'andronay izay vitany androany mankasitraka ny amin'ny fahalebiazanao sy fitiavana izay asehanao anay isanandro saotra tokoa fa netao eto amin'ny fanatrianao indray izay androany fantatro Jesosy fa eo amin'ny fanatrianao mety tsy misy miala-maina mihitsy mamelanao tanteraka izay androany fanahy masina hiaseto aokanao hitahy aokanao andray amin'ny tanana amin'ny fiainana tsirairay avy izay tonga eto indray androany ka nizaniza Jesosy tonga eto amin'ny fanatrianao androany tompotompo fampitondra vahaolana mahagaga izy androany nizaniza Jesosy marary tonga eto androany tonono tompo fandray fanasitranana izy androany nizaniza Jesosy anatin'ny olana maro samihafa amin'ity androany ity tonono faomeno vahaolana izy ary ampitomboanao indray Jesosy zay rehetra antanana amin'ity androany ity mankasitraka tompo satria fantatro hiasa ianao ary mamiasa ianao dia tsy misy masakana averiny aminao sady Jesosy hoe mivoninahitra ny amin'izay rehetra atao eto androany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen arabaony akaikinao hoe fa za mahitanao hita mihitsy efa tena feno voninahitra Andriamanitra amen afaka masoterana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra antsika fa no fahasoavana no fitahiny afaka miao aminazy ndraika antsika niany sorantsika anazy satria maro zaona mba tiandray vava matahotra mpangalatronona zareo dia tsy avy dia tsy tonga mpiambonana za rehefa aiza be maro dia tahotra mpangalatronona sa anao tonga aketo niany io tadidio fa tsy velonaina zany fotoana tongavana anao zany aza mieteta mihitsy rehefa tonga fanatrian'Andriamanitra zany dia temps perdu anatin'ny fahateneny ny fotoana metinao anatrian'Andriamanitra dia taona investissement amin'ny fiainanao zay dia zany mba nitanana antsika isanao hoe azakamo mamonjy fivoriam-bavaka satria manana investissement amin'Andriamanitra anao ny fotoananao tonga eto eo alleluia ka androany Andriamanitra ampianatra anao ny amin'ny hoe aza lamilaniana foana ny fotoananao tenena akaikinao aza laniana foana ny fotoanana an'Andriamanitra anao io e amen na alleluia mba antanio hoe izy ino zao raha nandany anao andronao nomboka tamin'ny enina mandraina ziska anao tonga am-piangonana keo e le sasany aminanjy ke lanina torimaso le sasany lanina balaoasy le sasany lanina FB amaky ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny Efesiana toko 5 Efesiana toko 5 dimy 15 sy 19 Efesiana toko 5 dimy 15 sy 19 mivako toy izao ny anaran'i Jesosy koa tandreny tsara izay fandehanareo mba tsy tondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka araroty ny andro azanao vantsoa fa ratsy zao fiainana izao tenin'Andriamanitra manaraka amin'ny Kolosiana toko 4 Kolosiana toko 4 andininy fahadimy Kolosiana toko 4 andininy fahadimy mivako toy izao ny anaran'i Jesosy mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany araroty ny andro azo anaovantsoa amen men'Andriamanitra tsika hoe ty volana tia dia volana ampitomboana izay eo am-pelantananao karaha tianao hitombo ny eo am-pelantananao aza lanina foana fotoana men'Andriamanitra anao amen
tiako hitombo ivolako ty e, mety manana vola 1 million anao ny andro akeny io, dia ahozonao hoe tiako hitombo 2 millions ty amin'ny fin du mois, satria matoa Andriamanitra ny tena antsika hoe ty volany fampitomboana izay eo am-pelatana, dia azo antoka tsara zany fa tokony hitombo raha am-pelatananao koa ianao. Fa rehefa manana 1 million tsika am-pelatanana, ino no andany antsika fotoana atsikany ny amin'ny 1 million. Namaky tenin'Andriamanitra tsika toka tamin'ny Efesianina 5 sy Kolosianina 4 hoe araroto izay andro azahoavan-tsoa. Atsika zany mila mahay magnararoatra ny amin'ny tombonandro izay omen'Andriamanitra atsika isanandro. Misy andro zao olona oxygène amin'ny hôpitaly Berry iainana, tsy afaka mihetsika intsony izy na dia misy fotoana ary. Fa anao nameny fahasalamana tsara io, anao nameny hery matanjaka tsara io, anao efa tsy mahay magnararoatra ny fotoana omen'Andriamanitra anao. Ary matetika ny tsy fahaizantsika manararoatra an'izay fotoana izay ny tsy mampandroso atsika. Dia mba tiako hatanianao ny akaikinao, ido ry nandehanao fotoana anao keloka tamin'ny manahireny. Fa maro antsika io fotoanantsika io dia very fony, mandehandeha amin'ny fony fotoana fa tsisy raha vita atsika. Ake amin'izay tsika miteny hoe efa alina sady andro, ilera tsy mandiny anao e. Fa io mandeha fona io, na mipetraka anao, na mandry anao, na magnino anao, lera mandeha fona. Fa ndraindraika atsika variana, ohatrany hoe zany ka mbola 20 ans e, mbola marobe fotoana iainana, satria baiboly raha miteny 90 taona raha 20 taona ozy Israela indrindra, za mbola 20 ans ty arenao ka za ndanindany fotoana. Tadidio fa fotoana izay omen'Andriamanitra atsika tena valoribe mihitsy. Na dire seconde ny fotoana iainanao important e. Dia tenena akaikinao aza atao tsinitsino ny fotoana omen'Andriamanitra anao e. Fa ny zavatra hita amina kristianina matetika tsy haintsika manararoatra ny fotoana omen'Andriamanitra atsika. Nisy fotoana atsika tejefa nampianarina hoe mahaiza manararoatra vanim-potoana. Tsy haintsika manararoatra ny fotoana io fa ohatrany hoe fieritreretantsika ny fotoana zay misy fony amarainy misy, ambadika amarainy misy, dia leny ihany negligentsika. Tadidio finiany zao 5 mai 2022. Mivalona ty 5 mai 2022 ty tsy 5 mai 2022 zany tsony mandrapahafaty. Dia tenena akaikinao aza atao tsinitsino ny fotoana omen'Andriamanitra anao. Amen. Satria tadidio fa ny fotoana dia sarobidy, valeur. Anao zany raha mbola omen'Andriamanitra tombonandro, tena misoran'Andriamanitra be io fa nomeny valeur be anao zay. Lombolombo safira zany, lombolombo vola miliara zany tombonandro zany. Satria raha anao mbola velo, mbola afaka mitady vola, mbola afaka manompo an'Andriamanitra, mbola afaka mananasa an'Andriamanitra. Fa ilay olona maty na dia tian'andro tsy afaka intsony. Ka tadidio fa ny fotoana havelonanao tena sarobidy, ary ny fotoana tsy azo récupérer. Hoe lasa zao ny any 5 mai 2022 atsika zao 6h30, dia ozinao le 6h30 mandraina 5 mai raha erokely ndraikany e. Tsisy amin'ny fotoana zany tsisy réunion ketrerinao le hoe dia lerina ndraika ny temps jiaby, tsisy an'izany. Fa ny fotoana dia mandroso fona fantany. Ka atsika nomen'Andriamanitra fotoana, tokony mba handroso miaraka amin'ny fotoana io koa fiainantsika. Amen. Amen. Ny fotoana dia matière très rare. Zany dia raha mbola nomen'Andriamanitra fofonena anao mifoana an'ireny tafiaran'ambony fanondriana, misorananjy fa tena rara be zany fotoana zany. Ary fotoana
atsika re tsisy tompony zany fotoana zany. Raha tsika tompony io ny reglentsika hoe tsy metsika menina mandraina aloka anao fizaha mbola te hoandry. Tsy nentsika ny fotoana fanen'Andriamanitra dia izy koa manazeny raha tiany atao aminanjy. Fa anjarantsika kristiana manaraka ritme an'ilay fotoana mba hatonga antsika tsy hitaraiky amin'ny fiaina. Alleluia. Alleluia. Tenena akaikinao araroty ny andro ivelomanao ary andala anao zavatra manome voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Ny fotoana rehetra izay omen'Andriamanitra antsika zany dia araroty araka ny ten'Andriamanitra mivaky antsika hoe araroty izy zany ny fotoana azo anaovana soa. Raha ohatra zany ianao mbola omen'Andriamanitra fotoana ihany dia hoe anaovana zavatra tsara. Fa tsy sanatria hoentinao andeha tena fiainan'olona ny tombon'andro omen'Andriamanitra. Araroto izy ny andro azo anaovana soa. Atsika zany mila mahay magnararotra hoe omen'Andriamanitra lakamisy atsika niany. Tokony ny zavatra tsara zao vitatsika niany. Na amin'ny ara-panahy io na amin'ny ara-nofo. Amen. Mosa mandinika eny mandefa segondra ndraiky nanomboka tamin'ny inona nandraika ho anao io jusqu'anao andeha hivavaka io ino nataonao. Mba misy zavatra nasoanao ve nataonao. Sara napertanao fo nataonao niany. Mba misy zavatra nasoa ny ara-pananao ve nataonao niany. Mba nitandreny toloteny anao miasa mivavaka. Mba misy zavatra nasoa ny fiarahamonina ve nataonao niany. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe araroty ny andro azo anaovana soa. Miaratso izao fiainana izao. Fiainana izay mahay tsy manjary fo. Fa anjarantsika mahafantatra, anjarantsika manana ny Jesosy mandeha manararotra mba hanaovantsika zavatra soa. Tadidio fa ny zavatra soa ataonao anao ihany mijinjan'io. Ary anao rehefa manao zavatra tsara, anao mijinjana azy manomboka anao ambony tany aty jusqu'anao an-danitra mijinja fo. Zany ampianarana antsika aza mba manano raha tsy manjary io. Tenena akaiky aza mba manano raha tsy manjary io. Fa le rahafafinao tsy mety jinjanao iny. Manomboka anao ambony tany aketo hoe mijinja jusqu'anao an-danitra mijinja io fo. Nanano raha tsara anao, jinjanao ino ambony tany aketo, jinjanao koa ino an-danitra. Ka atsika raha te ahomby, atsika raha te handroso amin'ny fiainana, atsika raha tena te hitafavoaka amin'ny fiainana zany, mila atsika mahay mijery ny fotoana omen'Andriamanitra atsika io. Mampiavaka olona, matoa olona zay lasa tahina be izy, mandroso fiainana. Mety mivavaka io olona io, mety tsy mivavaka io olona io. Fa mahatonga anazy tafavoaka dia mijery ny fotoana. Ninao lamina balao asy olona madikanareko fo. Adorolo kanao dia mpangala jazy mpangala ary raha zay nalaza tatotato dia anao mikorany mpangalatrona sy mpangala jaza nolany ake fotoananao adiny raiky. Misy a Madagasikara misy sa tsisy. Anao rehefa hitsikotsiko olona zay, hitanao ndraika me olona madika atsika ka miady ndraika zareo koa zao ndraika lany akeo fotoananao. Ny olona amin'ny mandrosy ihany, nenao amin'ny ady ndraika anao ka lany akeo. Ny mampiavaka olona mahatonga olo tafaboaka amin'ny fiainana, mijery an'io. Atsika zao mahita misy olona tsy mivavaka ane ka manjary mety be fiainana nefa izy tsy mivavaka. Satria nenazy tsy lanina amina tsikotsikolo fotoananazy fa lanina amin'ny zavatra ampandrosoana fiainana. Amen. Nefa atsika mivavaka, atsika mifadiana, atsika manana jagasain'Andriamanitra atao io fiainatsika mbola mandeha zara raha isaka. Satria amin'ny fijerena fotoana atsika taraiky. Fa manomboka zao no vony fo mandray
dia andana mihitsy fotoanako ny any ananan'izao za manomboka amin'izao ka hatramin'izao ananan'izao za manomboka amin'izao ka hatramin'izao ary ny olona ty androso tompoko mila manana montre fa ilera io tsy mandiny anao afanao no mila mijery anazy amin'ny fitonatsaka roapolo zao mila zao zany fa aloha zany mandeha fo isan'andro na fiainana tsy anao hoe amfiry moa ty andro ty indraika no namba mirombe folo antoandro no mbola andramon'olo fo lasaka mibonjera amin'izay vake satria anao na de montre raha tsy ananao anao ty androso io e andana vidy montre bazary kely ary amarena amen satria tokoa mila chronométrenao raha jiaby ataonao fiainafitra nandehanao iny dia niriatra mitany mboanao any tsisy lera moa tokony ifody an-trano e za io andeha andro sakafo tokony efa irava miasa ny za efa nao nandeha iny ampiasana anao ziska ny fitoaly ery vady aman-janika gaga e lasa keza tsy mody antoano satria no tsisy lay fiheveranao iandro io mbola midiny fo amen alleluia ny olona rehetrarehetra na olona mivavaka na tsy mivavaka samy 24 heures ny an'Andriamanitra antsika io fa tsy hoe ny olo tsy mivavaka reny na 60 heures zareo dia izany mampilamina be fiainan-jareo fa samy 24 heures na men'Andriamanitra antsika jiaby dia antan'io le kekinao ninao nilanino tamin'iny fo nefa anao hoe tereny jesosy mba tiako hitombo ny ara-panavo ninao nilanino mijery novelasy fotoana tokony hivavahanao nefa anao te hitombo ara-panahy fotoana tokony hitandrinesanao toroteny novelasy manomboka amin'ny firy manomboka amin'ny rosy izy izy efa andeha hivavaka izy ake voaniala tambotona tedy ino raha hitombo amin'ny raha mananjany amen alleluia tendena kaikanao mahaiza hoe mififotoana ny fahaizanao mifehan'io ihany mampandroso anao na dia mivavaka be anao na dia mpankatoten'Andriamanitra be anao raha tsy hainao mifehy fotoananao tsy androso mihitsy ny fiainanao fa misy taga mijanona satria fotoana mandeha dia tokony mandeha karan'io koa zany ny fiainantsika aloka izao mody efa tianao atory alohany anao atory dia efa mboary programanao mareny fa tsy hoe mandry ianao dia fo mandraigna anao mineno dia ino hoe dia raha ataoko hoe tsisy pasy aiza aloka hijery telefona dia mijery raha mampony anatin'ny Facebook ako raha ataoko fa manana anao isan'andro programa ampiaina hoe zany ihany zoma zao marena zany ihany zao raha ataoko mba atonga fiainanao androso raha mpianao vavaka io mpianao fifadikana io ainao mijery fotoananao tsy karany tsony fiainanao fa lasa lavitra be mihitsy amen dia ny zavatra hita koa indraikindraika mahatonga ny fiainantsika tsy mandroso izy mpintsotra izy tsy natsona hoe mikasikara ohatra na ho mpaminany fa tena hoe antony zany tena hoe mpintsotra fa lasa ndraiky izy magnano asana pasteur alleluia zany efa fotoana daholo maneno zany tokony ravo amen dia zay ndraindraika mahatonga na kristiana tsy mandroso fiaina satria lasa magnano asana pasteur izy ohatra zao ny olona rehefa tsy hoe pasteur zany la plupart ny fotoana ny consacré amin'Andriamanitra possible zany mpanopon'Andriamanitra raika andro raika manindry izy tsy mivoaka trano izy fa mivavaka tany mihaino toroteny tena hoe micommuniqué amin'Andriamanitra zany tadidio fa miantso ny pasteur normal raha izy raha tsy voaka trano mifandray amin'Andriamanitra satria zay raha nanatsaovana anazy
dia Andriamanitra mitahy anazy amin'ny nantsony. Fa misy amina kristianina ndraikany a, izy tsy natsoa pasteur fa magnano asana pasteur izy. Tsy mivoaka trano izy manomboka mandrainy ziskariva fa mivavaka foana. Tsy mitovy na dia mivavaka be arano amin'izay fotoana izay satria tsy antsoina izy, tsy mitovy mihitsy raha ho azonareo amin'Andriamanitra. Nenao mety foatiny tsy manana tsisy vola, tsisy raha vita, fa nele pasteur nefa toky io antsony dia tahina foana izy na tsy mivoaka trano ary. Dia tenena kaikinao aza lamilaniana foana ny fotoananao. Tamin'ny landily tsy miasa io, landily jour férié. Dia mba nisy raha nijereko izay tamin'ny Facebook takoa dia tonga saina be mihitsy satria raha nataony sary takeo sarina zazakely chinois mitana microscope. Dia mijery amina microscope. Dia ilay sary à côté sarina africain feno bouteille d'alcool dia sady mamo matory tsirarararary daholo le lehilahy jiaby dia miaraka mitavangana toary. Dia ny soratany ambony ary amin'izay hoe rehefa ny olona civilisé izy miatrika ny jour férié dia mikarokaroka izy zavatra ampandroso anazy. Fa rehefa ilay olona dindero izy mo ampiasaiko dindero zegny. Rehefa ilay olona dindero izy rehefa jour férié dia magnano bomba natoaka raha fotoana. Tsy tovy mihitsy vokatra azo andany satria ilay raika na iananara loatra amin'ny fotoana hoe na dia andro tsy fiasana ara niany, tsy mandeha amin'ny bureau za, tsy mandeha amin'izay toeram-piasana, fa za ndraika mbola afaka mitady zavatra ampandrosoana fiaina. Anao zao raha nantenako io zao nataonao tamin'ny latsinainy jour férié. Ao zao nandro za dia nanasary lamba nalakena rera. Dia efa perte zao 24 heures anao tamin'iny satria ny olona na dia tsy miasa izy na dia jour férié na dia week-end mitady zavatra foana izy mba hampandroso fiaina. Dia tenena akaikinao hoe aza lamilaniana foana fotoananao. Amina fiaina koa tsika mila mela satria dia voly mandefa raha foana izy isan'andro mba hisy hoe distrairanao, mba hatonganao hifantoka amin'ny raha ataony fa tsy hifantoka amin'ny zavatra mampandroso anao. Satria fantany izy amin'ny Apocalypse 12:12 ao midina ambony tany izy dia voly miaraka amin'ny fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany fotoana. Dia voly zany mafantatra hoe kely sisany fotoana dia miasa mafy mihitsy izy mba hisintona olona andeha anaty afo be. Tenena akaikinao dia voly hoe tsisy fandriana. Dia voly zany miasa foana 24 heures sur 24 mitady izy hoe inona raha ataoko mba havarimbariana an'io mba handaniany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany. Ary zavatra tena tsy tiany devoly mahita antsika kristianina hoe misandratra zany satria fantany amin'ny fotoana anao hitahina tsy maintsy miroso ny fanjakan'Andriamanitra ary tsofoko rano no mba hitombo 2 fois 3 fois 4 fois 100 fois zay an-tananao mitombo aty satria tsy maintsy tsy maintsy asan'Andriamanitra io intéressé-anao voalohany koa anao tahina kely ataony devoly amin'izay raha mba mahadistrairanao isan'andro mba hatonga anao tsy karokaroka mba hatonga anao andany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany. Dia eritrereto zany hoe inona raha fandaniana fotoana isan'andro frère de temps anao manana anazy fa misy sasany rehefa nazo midao la jeu zay adony roa ankeo vandravandra amin'ny téléphone sy télé fony fa midao la jeu. Misy a Madagasikara zany amen. Izy koa ndeha misy hoe sasany mijery novelasy adiony aby andro sakafo ny vady amanjana mandeha nianatra sy mandeha niasa izy nahazo télé dia eo fa mino za fa niova anao ambadika amin'ity fotoana niany ity
arohainao amin'izay ny igérer fotoananao. Tsy tia ny devoly zany atsika kristiana rehefa tonga misetrany hoe excellence zany dia ataony fo zay ampadistrairanao isanandro. Tampoka eo misy namana mantso anao le mba manana programme iny misy camarade manantso ndao lesy atsika andeha aria, ndao lesy andeha aria, dia ajanonanao programme anao fa lasanao manaraka anao. Sanandro devoly manome raha mampidistrairanao fo atonganao andandany fotoana fatifatana. Fambadika n'ity fotoana ty aza maneka dalaina eky. Manomboka ny any ariva anao fa ataovy programme zao daholo ny zavatra ataoko rapitso maraina mba tonga ny fotoana anao tsy ho lalilany foana. Fa matetika moa atsika tsisy programme mihitsy dia ozonao fo mandraina tsisy passe zay hoe tsy possible no kristiana be tsisy passe zay. Tsy maintsy atsika zany tokony isanandro tsy maintsy mahita raha atao fo. Amen. Alléluia. Alléluia. Misy zao olona sasany nanangana varotra izy kristiana izy io nanangana varotra amin'ny valo izy vao misokatra amin'ny 10 izy mihitsy fa misakafo sy manano la sieste iny izy amin'ny 10 izy mifoty fa ndeha montsy fivorim-bavaka hono dia ozonao hoe androso aiza ny taona dia vakeo tsika lasa milamina le olona mivarotra akaikitsikana satria tsika nanavatra varotra atsika kristiana tsy mivarotra toaka, atsika kristiana tsy mivarotra sigara, dia nefa ny anazy ambadika koa misy sigara misy toaka ka na dia amin'ny folo antoandro izy manokatra épicerie azy io mandeha fony anazy. Fa atsika kristiana zany hoe zay na samby épicerie dia miandro sitrapony lasa manara-pony ndraika atsika fa tsy atsika ny mitondra olo. Fa anao raha manana activité mila miasa mafy anao satria misy zavatra ataon'olona tsy mivavaka tsy azonao atao. Anao zany mila mampiakatra minao 2 fois mihitsy mba tonga anao tahina. Alléluia. Alléluia. Dia misy koa atsika reo mandany fotoanan'olo izy tsisy raha ataony tamin'ny mboany agny ny olo ndraika nanino maro be mihitsy kristiana izy tsisy raha ataony tany mboany. Ohatra hoe sendra nandeha bazary na ito ny fantany izy tabazary toko dia te io iny efa miasana izy ambazary ako fa tsy mipetrapetra-poana laninao fotoana ndraika koa izy teneny aokanao tsy parazitaka andany fotoana ny fo izy sorena tokantrano ananjy any any an-tranon'olana izy mangana sorenana anazy jiaby. Misy olona sasany ohatra zany izy efa mandeha an-tranonao tsy miprevoir hoe za andeha amangy anao anao zany efa sendra hivoaka ny vavahady iny izy aby dia mba menatra anazy zany anao dia mba mierina kely eny mba hoe politesse mba fanajana anazy tsy nieritreretiny hoe kanao ny hita ny take fa tambavahady hivoaka adiny raika izy mikorana ko fo oka tsika mba tsy mpangalatra fotoanan'olo. Anao koa fitsisy ranonandramonao miampitra tsara ny ranonao amin'ny fo aza fihinan'olo virus. Amen. Indraindraiky nge dia olona sorena ataonao anazy fa tsy saky ny teny dia amin'ny manaraka anao bakeo vohitany avy iny fasiny rehefa hitany hoe mandondonga anao atao fitsiakinao izay satria izy manana programme anao tsisy programme lasa mandanindany fotoana. Anatin'izany zao le visite imprévu atsika keto efa ampianarana fo hoe rehefa andeha an-tranon'olo antsovo lokiolo io hoe afaka mandray anavy anao fa tsy izy efa anao fambavahady fo vohita rehefa tsy ampidiry olona trano zay tena hoe miavo anao andeha andandany fotoana mifatifatana akeky ny zavatra mandany fotoana hoe itelefona io. Misy olona sasany mahefa ny telefona misy raika mpanantso anay avandafy zay zanahy kofizy nanantso
dia fapetraka karan'iny telefona io atao main libre dia andala anao magnano kabanao fa adongo io magnantso fo fa ataonaizy paster manana raha nanjao minuty ihany misy 2 heures de temps izany magnantso rehefa evoeka appel rehefa anao zay mbola misy raha atao mabe dia ale tsy resina mihitsy fa vela miredina akeo na izy raisinao dia ataonao main libre dia lasanao magnano raha ataonao fa raha ndigny sitrapony anapakanio tena ny problème anazy jiaby hatraminy atody akomalena tantarany amin'noky izy olo tofoka mihitsy kofa izy magnano dia fahelika zay sy paster reso za vo hitako mena za fa iamako marindriny ake rehefa anao zany olo zany tegna efa karan'zany rehefa tsy te hikorana dia efa tsy resina tena fa 2 heures de i raha jiaby ny fiainana miao voatantarany aminao keo anao misy anao nefa zany izy mangataka conseil aminao mangataka vavaka na dia le hidiranao iresaka aminanjy hivavaka aminazy tsisy dia lasa mitandreny ananjy ake fonga zany fa ataonay ndraiky tafandapitandresina ananjy ary izy tsy manatso fa tsy efa mifolofolo alina zay fagnatsovany vo misy appel mifangilika ny rean'io rehefa tsy raisy paster izy telefona paster nitsovonina tenena akaiky sao dia mbanao iny magnantsola tsy mafantamiana amin'ny telefona reny mandalo fotoanan'olo atsika aminanjy reny amen anao kofa magnantsola tonga dia raha tadiavon'le ola tenena point barre fa tsy mbola nandeha tambony madinika nodana tabazary kely tekena andeha tany zoma alleluia amen ambadika n'ity fotoana ty tsika mila tsika mahay migerer 24 heures amin'Andriamanitra atsika io ny sasany ne kalamina toromaso izy tsy mivoaka travo fa nanjy reko reo toromaso io dia mamelo fiainana miasa laona izy dia aleno matory fa kozy mangala salohananjy mifaovakelo mbola tako fonany fotoana tokony anditadiavanao solution aloha zany aminandro fa mahaiza tsika ambadika n'ity fotoana ty migerer ny fotoana atsika 24 heures men'Andriamanitra anao zarao mihitsy io dia ataovy zay ampandroso fiainanao amin'ny fotoana na men'Andriamanitra anao zao tsy andro tokony atoritorytsika kristianina tsoa zao fa hiasan'hafa amen amen anao zany rehefa mihetsika dia ataovy an'izao antoka hoe misy zavatra mampandroso anaty amen alleluia karaha nenay zao tamin'ny lundi efa miraika ambe folo paster vanteny andeha Fenerivo atsika andeha Fenerivo amin'ny andro latsinainy be ty zay amizay tonga Fenerivo mosasany antoandro mosasany après-midi aiky zany zay nandeha takany misy olo tiany Jesosy ho vonjena nitadiavonay olona io hita nitory aiky zany dia tena diana tafenerivo andro mifiry antoandro andeha amonjy famainoa dia tonga dia nipasena tamin'ny pasteur atsika tamin'le olo ty olona ty karakaraky nefa zany mbola tsy mivavaka fa ny pasteur vovoteny izy atsika zao dia fa aza mifahamatra fa manarafo hoe atsika zao dia fa boke mampidiraka azy ndao mandefa lasa marobe zany raha simba raha amin'iny mbola bebe vava za tsy andeha zakany marobe raha simba an'iny dia efa fitany za vo tonga sainy satria resy lahatra le olo hivavaka ary zay o izy izy mivavaka amin'ny alahady raha nangatany zay rehefa dia ny gitara zay paster fa zay hitendra mpiangonana re koa dia zay zany zany nandehanana tia andresy lahatra ny ty olona reka ty andeha hivavaka fo diana melana tamatavy antegna zany ny metrehtra latsinainy ihany tsy miasa mba hipetrapetraka ny rano sady tsisy fivoriam-bavaka ka teneny tely akaikinao aza lagnolaniana foana ny fotoananao mahaiza mihitsy anao migerer ny 24 heures men'Andriamanitra anao io amen reny ny zavatra vitsivitsy tsy tokony andanianao fotoananao mihitsy
mandrakizay manomboka izy renao niana ziska magnala ambony tany aza atao irery tsonga mandany fotoanana. Amen. Voalohany amin'izany aza mandany fotoana mikritika olo sy manaratsy olo. Teneno mihitsy le kaiky aza mandany fotoana mikritika olo sy manaratsy olona hoenao eo. Fa misy olona sasany efa mahazo doktora mihitsy amina kritika olona raha jerena diplôme anazy. Zay olona mandalo ambany mason'io efa hitandra zakely tadidio fa mahatonao zay mahita fiainan'olona anao zay mijanona fa io olona hitanao fiainan'io mandeha. Tsy possible mety zany hoe zaka io sady andeha ohatra zany za mandeha karazao tafijery akany tafijery olona fa raha za zao sady mandeha mijery olona ny afarako idogna amina raha dia tenena akaikinao aza maka plasin'le mipetraka sy mitsangana fotsiny hoe fa ataovy zay ampandroso fiainanao. Amen. Fa misy sasany hiala amin'ny tranony avavary pension kany andeha ambony madinika andeha mitsikotsiko fo manomboky ny any raha nanamanjana anao taloha tany manomboky ny any izy avilay ary mandraka fatinao izy aza atao tsony mandany fotoana mikritika olo. Fa maro ary na dia kristianina ary na dia lefa mivava karambola misy manana toetra karan'izany dia gaganao mihitsy za hoe anao ro manam-potoany aozonjare vadivo zay misy le temps mikritikena olo mary fa manomboky ny any azanan'iny amin'izany tsy fotoanao fa raha manana fotoana ihany anao andana mandinika zay ampandroso ny ara-pananao, andana mandinika zay ampandroso ny tokantranonao, andana mandinika zay ampandroso tady volanao. Fa aza mandany fotoana manaratsy olona sy mikritika olo. Amen. Fa ny olona ne ka mandeha fogna anao mikritika dia mibodika dia mijery anjare mandany fogna zare mandeha fiainana ary arakaraka ny kritikenao anazy mampandroso fiainana satria reny hoe zany tenenimpiana momba anahy ataoko zay alako an'izany fa andeha mafimafy za amin'izay za ananan'izao arakaraka à chaque fois izy mare kritika teneninao neka mandroso izy satria za moa zay zare tenenanjare na ialako iny tsy maintsy ataoko amin'izao ty mba tonga za karan'izao anao nefa lany ranivy lany kaloria indrindra lany fotoana mikritika olona fo avereny tenenina akaikinao aza mipetraka amin'le fitoeran'olona mipetraka mitaza olona fotsiny. Amen. Raha manam-potoana lanina ihany anao dia lanio ny zavatra ampandroso fiainana. Amen. Zavatra atao faharoa raha fadiao aza atao mandrakizay aza atao randaniana fotoananao ny fivoagna tsy mitondra vokatra. Fivoagna trano tsy ampitenenina ty misy olona sasany mivoaka trano izy mandregna mody izy amin'ray antoandro tsisy vokatra hoentiny nandeha taizanao nandeha balabala dia balabalany ano marina anao kofa tsy hipetraka fa anao rehefa hivoaka tranonao ataovy azo antoka hoe misy vokatra teraka ny fivoanao trano iny fa raha anao hivoaka trano ihany ka tsisy zavatra ataonao any aleo mipetraka ny trano satria anao fotoana mivoaka any nefa tsisy zavatra ataonao any lasa morazona fakapananao. Aza atao zavatra mandany fotoana anao mivoaka trano tsy mitondra vokatra. Aleo ary mijanona ny trano anao dia akaonao mandinika tenin'Andriamanitra, akaonao mitandreny toroteny, akaonao mitandreny ira fiderana toka izay hoe andeha hivoaka ny trano ihany anao fa tsisy vokatra hoentinao avy any. Tratrana fakapanaka any dia voameny amin'izay ny ratsy
vary aty zanak'olona miaraka nivavaka antsika taminay tamin'izany mbola tamin'ny vila ny vavaka. Tamin'ny karitian'jareo misy mpangalatra tratra. Dia volon'olona zany, volon'olona fokon'olona zany ilay mpangalatra. Dia maty dia tany. Dia iny amin'izay ilay bandy kely amin'ny hoe tsisy pasy. Mba hanarako antsika tanora fa tsisy tany imboana mipitra tsara be any rano hoe tsisy raha nataony izy tan-trano izy hoe tsy mahafantatra inona sakorokana raha misy atokotany koa tsisy raha fantany. Fa tsisy raha nataony izy tan-trano dia mivoaka. Izy mivoaka io tonga dia mirofona polisy aby zareo jiaby takeo fa hoe namono olona. Namono mpangaly izy hoe tsisy raha fantatra, tsisy raha hainy. Zany ampianarantsika aza mandany fotoana amin'ny raha tsy mitondra vokatra amin'ny fiainanao. Raha nipetraka tsara tan-trano mamany tao izy tsy mirofona polisy izy tamin'ny andron'izany. Tamin'izany mamany tena andranomaso tsy alina be magnantso anay hoe misina izay tamin'izany etrehatra misy maty tsara misina. Zany mirofona polisy pasitera. Satria mivoaka trano amin'ny raha tsisy dikany. Ohatran'ny hoe te hivoaka lakoro izy dia jerijery fotsiny. Mampidibintana raha misy izy zany. Dia teneny akaiky nao aza mivoaka aza mandany fotoana hivoaka trano raha tsy hitondra vokatra aminao fivoahanao any. Raha hivoaka trano atsika dia ataovy azo antoka hoe zara mivoaka trano andeha aria, andeha asa, avy miasa manana an'izao. Ataovy mazava raha hivoahanao trano. Ary rehefa mody an-trano mitovy azo antoka hoe misy vokatra ny zavatra nataonao ty ivelany tany. Misy vokatra mba hampandroso fiainanao, hampandroso ny ara-pananao ny zavatra nataonao tany ivelany tany. Amen na? Amen. Zavatra aza mety andanianao fotoana mandrakizay aza mandany fotoana amina resaka hoe chance. Chance na pitié. Ary aza mandany fotoana amina fanahina lava. Maro amina kristiana mbola mitavandra chance zany. Lasa izy mandeha manano ino manarana ny jus bête 26 asany zany PMU efa tsy haiko tsony mboko nefa mba sendra hitany maso fony zay. Mitente chance amina zavatra ohatran'izany izy dia tsy avy izy hiasa, tsy avy izy hanano activité fa miandandra chance. Tadidio fa natongavana ambony tany teto tsy chance fa programman'Andriamanitra. Tsy hoe chance n'Andriamanitra dia hoe tsara chance Andriamanitra natao nisany bertiana tambony tany. Fa matono nataony tonga teto programman'izay. Dia andana magnaraka ny programman'Andriamanitra fa aza atao raha mandany fotoana amin'ny fiainanao mandrakizay zany miankina amina chance zany. Amen na? Alleluia. Ao ndraika ny kristianina sasany mandany fotoana ahoana zany hitseran'olona. Olona zany manana pitié aminazy fona. Sahirana dia malahelo anazy olona dia manampy. Izy tsy te hiasa saina mihitsy hitady vola za ty nanana an'izao, za ty nanana an'izao, za ty mba hampandroso fiainako fa miandry ny olona malahelo anazy izy dia manome. Raha zay mitavandre anao dia akeo fona anao hoe tsy hisaka mihitsy fiainan'io. Aza nandrandrana hoe pitié amin'olona zany. Ny olona mety malahelo anao indraika, indroa, intelo, fifananefany efa tsy efany koa azy. Dia anao zany akeo fona. Ao ndraika ny sasany manahy lava izy amin'ny fiainany. À chaque fois izy misy zavatra paty atao amin'ny fiainany mipetraka fona hoe sao de. Aza nanina amin'ny sao de tsy ny fiainanao fa anao fa programman'Andriamanitra mandroso fona fiainanao. Fa maro tsy mampandroso fiainantsika na amin'ny fotoana sao de ohatra zao izy mba mieritreritra za io andeha ampiasa vola. Sao de maty ake volako ty dia izay efa mipetraka zay. Teneny akaikinao aza nanina amin'izany fotoananao hoe.
lava fiainanao, raha ohatra anao tena miafy fitseran'olona foana fiainanao, tsy mitafaboaka mihitsy. Ny olona manampy zao indrony telo fa nefa tefakotsonzy ary lasa iny fahasamin'olona anao raha ohatra anao miandro pitié amin'olona foana vao androso fiaina. Lasa iny fahasamin'olona vao iny anao mandalo dia efa sitrisitrika izy ohatra anao avaketo izy andeha voaka re vao hitany anao re dia lasa midina kaka izy satria fantany fa anao kely efa anatona anazy dia angataka ndraika koa hitarena ndraika koa. Tenena akaikinao azalanina amin'izany fotoananao fa anao iny amen'Andriamanitra hery, tanjaka, fahasalamana, tanana, tongotra, maso, sofina, vava ahafahana manova fiainanao zany. Ary indrindra anao mahazo fampianarana, mahazo tenin'Andriamanitra, anao misy fanahy masina afaka mpandroso fiainanao zany. Amen. Alleluia. Amen. Ny zavatra azo ataonao mandany fotoananao manomboka ny any. Zavatra azo atao mandany fotoananao ny télé, ny internet, ny FB. Ny raha reo zara maro mandany fotoana ny raha reo raha mba magnano internet sy magnano FB moa ka mampidibola ho anao le izy tsy problème mihitsy. Fa maro ny olona mampiasa an'izany Facebook zany tsy mampidibola ho anazy fa mandany fotoana ny fo. Misy madama vadina mpiara-miasa amin'ny zay taloha tamin'izany mbola nalaza be le série Vaidéi. Fa zay miasa aloha tramon'zare satria chef de service tamin'izany dia manana logement anatin'ilay hôpitaly izy tamin'izany mbola miasa tamina privé. Fa io CD-ny Vaidéi io karan'izany andramon'jare koa. Dia mijery any fony izy manomboka masony misokatra jusqu'à riva. Dia i ramosely io mandeha mikarakara sakafon'jareo fa izy akeko izy ane sady efa tsy miasa. Raha bataon'izany madama zany tanan'izany manatitra zaza dia malaka zaza. Fi ramosely satria le ramosely miasa isan-kandroaly. Zay miasa journée dia vavy miasa isan-kandroaly. Io CD-ny Vaidéi karan'izany. Mba manao fotoana anina ty madama ty. Fa mino zao fa tsy soan'ny ziona katonandra karan'izany. Amen. Dia misy fotoana izay tsoviny rehefa le miasa weekend rehefa tsisitsisy marady ndao jery série tsika. Zay rehefa miasa dia rehefa tsisy marady loka dia lasa kare. Dia rehefa misy marady tsoviny gardien misy marady docteur lasa amin'izay koa anao mierina mandray marady. Fa aza lanina amin'ireny fotoananao. Ny sasany izy mijery amin'ny Facebook io tsy raha ndeha mipidibola aminanjy tsy magnano vente en ligne izy fa raha mahafinaritra anazy koa mamaky commentaire misy zato koa dia ny raha hitika amin'izay izy mamaky an'ilay. Misy eto Madagasikara zany atao hoe na dia mamaky commentaire ny folo anatin'ny publication raika anao fa maromaro minitra anatiny amin'izany ary anatin'ny commentaire koa ahitana raha faran'izay mampiomehy. Dia nahita raika nampiomehy dia intéressé dia te hanohy anazy misy commentaire misy zato amby arivo iny tiany vakina dao dia lany ake fotoana anazy na dia efa folo andro tokony andeha vary mivady sy ny zanany nandeha nianatra sy niasa izy mbola mamaky commentaire foana. Dia iny akaikinao aza atao raha mandany fotoananao zay manomboky niany hoe. Amen. Rehefa mba hijery FB anao ataovy raha mpandroso. Magnanaova vente en ligne zany zao raha malaza azo tadiavam-bola. Ataovy anatin'io koa publication ny asanao mba azahoanao vola, mba azahoanao client. Publieo anatin'io koa resaka vavaka. Fa tsy azonao mamaky commentaire n'olo zato amby arivo koa dia mineraika anao avake dia indraika anao mahita le olo karan'ireo ohatra mampihomehy mahita anazy mineraika ke
kina moa zany mampireka nyity olona ty. Tadidio fizy nagnano publication miasa izy amin'ny tany imboany eny e. Anao nefa mi mamaky commentaire ake fogna dia miranitika anao dia lany fotoana ake anao. Teneny akaiky anao aza atao raha mandany fotoana anao ko FB hoe. Satria raha misy raha mandany fotoana olona miandro ake to dia telefônina to. Amen. Alléluia. Rehefa ampiasa an'io dia ataovy raha mpandroso anao. Amen. Raha olona mpijery publication ka angamba tsisy publication raha mampileka fa resaka vavaka foana ianary fa za mipublier anatin'ity. Asa koa mbola le publieko anatin'ity zay za bebe client. Amen. Ny fampiasantsika réseaux sociaux ataovy raha mpandroso anao. Fa aza atao raha mandany fotoana anao fa lasa andevoziny io ianao. Misy olona sasany manoratra amin'any tsy mety mivaly satria ty raha ty tsara ty fora iasana loha. Mipetraka ake telefôna ty dia tsy haiko na misy message koa sady fa tsy ataoko sonnerie mihitsy ty na misy message milatsiko za tsy te hoelingelenina. Zay message latsiko dia clean dia tenté dia jerena aha efa tsy sonnerie message. Misy message misy sasany tonga mandrena ariva izy vohita. Dia misy mivingotra amin'izay naty ineno tsy mamaly message mihitsy e. Tsy ty foana iasako loha. Ary matoa zay misy message n'olona latsaka taty ka voavariko akeo. Misy raha jereko anaty telefôna za zay. Fa ny anay moko rehetra misy fotoana izy le sable. Izy mipetraka iny dia any anao kaniny dia any. Amen. Teneny akaiky anao aza atao raha mandany fotoana anao ny réseaux sociaux manomboka ny any hoe. Zavatra farany mira tsy ataonao mandany fotoana anao dia ny fitetezana fiangonana sy fitetezana pasteur. Teneny hoe amen. Misy mbola mitety fiangonana sy mitety pasteur zany agaty. Jereo hoe atsika zany raha mitety fiangonana. Ohatra zao anao zao mivavaka akato dia avake mandeha ary. Ny fiangonana rehetrarehetra samy manana programma. Ny fiangonana rehetrarehetra samy manana zavatra hijorono. Ny fiangonana rehetrarehetra samy manana zavatra voiziny amin'ny fampianarana. Karaha anao zao mivavaka akato ameny hoe zao raha atao. Atsika akato zao matetika rehefa ampianarana dia resaka fitahiana, resaka fitadiavam-bola ankoatran'ny zava-panahy. Fa possible anao mandeha fiangonana hafa tenenjareo ndraika ka hoe tsy tafitran-davitra anao koa tahina zany. Eo amin'izay anao ina ny asa andoloka. Tsy haiko amin'izay raisiny. Anao zao ka mahaso ampianarana hafa mihitsy. Any anao maregny tout à fait le contraire an'ilay raha regninao tato. Ny fiangonana samy manana programme. Atsika zao ohatra zao tsika zao ka mivavaka talata sy lakamisy. Fa mety le tany andehananao ndraika mivavaka izy larobia zoma. Dia nefa ijiaby ireo amin'izay tiana vonjena daholy. Dia lasa mikorontana sainanao voalohany. Mikorontana sainanao ary raha anao hagnenjika programmana fiangonana jiaby misy atamatavy ake lasa tsisy fotoana ho anao intsony. Fa lanin'ny fiangonana ireny fotoana anao fa tsisy fotoana mba andinianao fiainanao intsony. Singaniko manokana ake fa tsika vehivavy teny tia raha zay. Teneniko vehivavy dia akaikinao sao dia mba anao hoe excuse fo isan'andro an-trano hoe andeha fiangonana. Vadiny zany mety mahafantatra anazy mivavaka amin'ny zione. Larobia ariva izy mbola andeha hivavaka fo. Nefa izy mandeha tany hafa. Zany amin'izay mikorontana tokantrano. Vinitra ramose satria nenao hivavaka foana tsy mipetraka tany raika, tsisy fotoana ho anao sy ny ankonanao intsony. Teneny akaikinao aza atao raha mandany fotoananao intsony mitety fiangonana manomboka ny any. Fa magnanaova choix raika anao rehefa anao resaka amin'ny fiangonana karan'izao za hivavaka dia mijanona koa na ino sikotsiko ataon'olo any misy zay ahony
ary io mizay ahoany mijoroa amin'ny tany raika fa lasa lany fotoana ianao. Andriamanitra zao mety tehitay anao na fiangonana araiky iny ianao nandeha mitsaka ambadika ny raikany. Ino amin'izay anjelin'Andriamanitra anaritra valim-bavaka anao nefa tsy hita ndraiky. Dia ozy ny an'izay Jesosy tsy taoko koa ozy ny irasoa be valim-bavaka anazy ty mbosiko mierina fa tsy akao izy. Lasa mahataraiky fitahinanao le mitetitety fiangonana. Sady lany fotoananao ny fitahinanao tokony efa androso. Anao zany tokony efa ohatra zany tokony hiakatra étage 10 étage ny direction. Anao tokony efa hiakatra ny 3e étage. Mbola nareo olona ny teny ndraiky anao dia lasa ndraiky anao laoka nandeha mitsofotra nandeha tany. Teneny akaikinao hoe aza mandany fotoana mitety fiangonana mitety pasteur tsony hoe manomboka ny any. Fidio izay toerana ivavahanao dia olorina tsara. Fa za hoe iniany anao mizoro amaraina anao tsy aiza, ambadika amaraina anao tsy fantatra tsony. Mikorontana amin'izany sainanao dia ny hafarana anao tsy hitako tsony izinao izay mariko za tsy vavaka tsony. Alleluia. Amen. Amen. Teneny akaikinao mahaiza mijery fotoana hoe. Alleluia. Mino za fa ny zavatra miresinao takeo. Dia manomboka zao tsika ataovy hoe mijery 24 heures men'Andriamanitra anao. Fomandraigna anao ananan'izao. Rehefa androany lavitra hoe voan'ny fito sasana dia atoy zao e. Fa mba andana mandinika zavatra atao ndraika maraina. Tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Tsangany tsika mivavaka isaotra n'Andriamanitra amin'izay afatra fo izay dia mangata amin'ny fanahy masina mihitsy anao ampioza fanahy masina mba ijery fotoana izay omeno anahy. Ao koa hoe ny fotoana hoe fanahy masina mba tsy holanilany amin'ny zavatra tsisy dikany fa mba holany amin'ny zavatra manome voninahitra anao. Asan-dato ary mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina tsara indrindra izay any an-dato mankasitraka anao izay saotra Jesosy fa mampianatra anay isanandro satria tianao izay Jesosy hoe hivoatra, tianao Jesosy izay ambroso fa tsy hipetraka. Saotra Jesosy fa mampianatra anay no androany amin'ny resaka fotoana. Mehoeny izay Jesosy atolosaina izay fanahy masina. Ampio izay fanahy masina, ampio izay tsiraikaraiky mba ahay ijery fotoana izay nomeno anay. Mba tsy holanina neny amin'ny zavatra tsy mahasoa, mba tsy holanina neny amin'ny zavatra tsisy dikany Andriamanitra ny fotoana izay omeno anay. Ampio izay fanahy masina fa indraindray izay fanahy masina dia mora variana amin'ny zavatra tsisy dikany ka mandandany fotoana anay. Tolosaina isanandro izay fanahy masina ary mehoeny mandrakariva izay. Meo anay koa fanahy masina ny tolosaina mba ahafahanay mandinika izay zavatra ampandroso anay. Mankasitraka sady izay Jesosy satria fantatra fa hiasa ny tsirairay avy eto indray anao. Averiko anao Jesosy ny voninahitra ny dera ny laza amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahasoperana antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anomana fanatitra antsika dia ny filazana ara-pitso maraina misy fifadikanana kely. Dia mba manentana antsika ny antsika mba tsara mifadiana tsy mahafaty azy